Ohatr'izay ihany koa amin'ny tontolo politika dia tsy mitaza-potsiny ny zava-misy indrindra eo amin'ny crise politika amin'izao fotoana izao. Ny avy amin'ny antoko amina tamin'ny alalan'ny Andriamatoa Clément Ravalsone izay filohan'izany antoko izany ary no nitondrana izy ireo ny fomba fijeriny. Isan'ny noresahany tao anatin'izany ary ny fampiarana ny soro-dalana, eo ihany koa ny mahakasika ny firisoana amin'ny fampihavanam-pirenena. Ny filoham-pirenena voalohany voafidim-bahoaka hitantanan'ny Repoblika faha-efatra no tokony manatanteraka ny fampihavana-pirenena, araka ny hevitry ny filohan'ny antoko aminy Andriamatoa Clément Ravalsone. Araka ny fanazavana nentin'ity mpanao politika ity, dia tsy tandrifiny FFKM amin'ny fanatanterahana ny fampihavanana ivelan'ny fiangonana araka ny fomba laika. Raha mikasika ny FFKM hoe fanelanelana moa misy eo ny resaka hoe fampihavana-pirenena, azadinoana fa olon'ny finoana reo ny FFKM. Ary raha zany hoe olon'ny finoana zany ny fampihavanana aminy dia efa ataony hatramin'izay isan-kalahady ohatra. Zay mitoro filaza tsara izy ary samy raha miredona foana any amin'ny trano fiangonana kristianina isan-karazany ny raina izany an-danitra. Zay mamela heloka ny tsirairay. Ka raha hoe avy amin'ny FFKM angamba araka ny fijerina azy sarosarotra ho azy ny hijeriny fomba fijerin'ny laika angany ilazana azy amin'ny hoe fampihavana-pirenena. Ary zay ny mahatonga anay mamiteny foana hatramin'izay hoe tsy dia tsara loatra angamba ny ifampiatsara velatsia sy hijery hoe zavatra tsotsotra tany malemy amin'ny renam-pangady amin'ny resaka hoe fampihavana-pirenena io. Zany fampihavana-pirenena zany dia mampametraka fanontaniana foana zay hoe iza ary ny hampihavanana ary fomba manahoana le fampihavanana, moa ve dia araka monombo ve, dia araka isofotoka ve, dia araka ifanoroka ve, dia hoe vita ny fampihavana-pirenena. Aminay izay olona hitondra amin'ny 4e Repoblika ny afaka hanao malalaka ny fampihavana-pirenena ary miainga amin'ny resaka ekônomika izany. Raha tsy mitovy ny faritra na farafarasiny aloha aty am-boalohany mitovitovy tsy hisy mihitsy zany fampihavana zany, satria amin'ny maha-olombelona miteraka foana le fialonana hoe fa maninona izay ohatran'izao fa maninona ny hafa amin'ny mandroso be. Lotsim-pian'Andriamatoa Clément Ravalsone fa tsy fanatotosana ny andinin'ny faha-20 sy faha-25 ao amin'ny soro-dalana no mametraka olana amin'izao fotoana izao. Ary heverin'ity mpanao politika ity fa tokony hampiarina ireo andininy roa amin'ny soro-dalana ireo. No marian'ny filohan'ny antoko aminy fa tsy vahaolana ivoana amin'ny krizy fa midika fanotarana ny teteza mita fa nisorana amin'ny praiminisitra amin'ny toerany. Ny antoko aminy dia manohana ny tokony hitazomana ny tety androm-pifidianana nofaritan'ny senita ny valome ho avy izao ny fiodinana voalohany fifidianana filoham-pirenena. Raha samy mandray andraikitra daholo ny rehetra, ny senita, ny antoko politika, ny société civile, tsy hitako mihitsy onana tokony sy avy ny fifidianana amin'io. Samy tokony andraikitra daholo tsika eto amin'ny firenena amin'ny fanatanterahana sy atsara marina zany fifidianana zany. Société civile sy ny antoko politika dia efa manentana sady teny zao ny vahoaka malagasy hoe mandana soratra anarany ianareo amin'ny aia maro hoe marina fifidianana io. Zay dia mihevitra fa ireo antoko politika zay anolotra olona ohatra amin'ny fifidianana président Repoblika afaka mifanaraka tsara ireo candidat zay latsaka amin'io manao karazana convention amin'ny fanaraha-maso sy ny fanarahana hiatrehana zany fifidianana zany. Mikasika ny mbola tsy nandrotsahan'ny vondrona raisam-pirenena amin'ny vola ampiasaina fifidianana ao anatin'ny kitapo iraisana na ny PASEM, dia nilaza amin'ny filohan'ny antoko aminy fa anisany mbola andrasan'izy ireo fanapa-kevitra ny mety hilatsahan'ny filohan'ny teteza mita amin'ny fifidianana na tsia. Ny antoko aminy izay nilaza fa efa miomandra ary vonona trano ny andray anjara amin'ny fifidianana, ninona fanapa-kevitra izay raisin'ny filohan'ny teteza mita na hilatsaka na tsia amin'ny fifidianana filoham-pirenena.